Ny mety tetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 9 martsa 4:24 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 9 martsa 4:24 amin'ny 9 maraina. Mety hikorotana hatrany ny toetry ny andro eny an-dranomasina ao amorontsiraka atsimo andrefana ny nosy vokatry ny rahom-baratra izay mitoetra maharitra. Anonja be na hery ny ranomasina amin'ireo toeran'ireo manomboka anio 7 martsa hatramin'ny rapitso 9 martsa 4:24. Mety hisy ny fahasarotan'ny fifamoivoizana eny an-dranomasina ary mety hisy ihany koa ny faharendrehana. Noho izany dia iangaviana hampiatra avy hatrany ny fampitandremana momba ny alon-drano miloko mavo ny amponina rehetra eo anelanelan'ny morondava hatrany Toliara, izany hoe neny amin'ny morontsiraka. Entanina ihany koa ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony. Ho amorontsiraka Atsinanana dia isy ny tafiotra rehery ny ranomasina rehefa ao anaty oram-baratra. Tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, Andrahoana amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana andrivotra Kaosiva hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ionja 1,5 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia misy orana tandrifin-drahona iserana indraindray. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra Kaosiva hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ionja 1,4 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro dia hanorana mahalana indraindray. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ionja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 5,70 kilometatra isan'ora. Anonja be na hery ny ranomasina ary ny haavon'ionja 2 hatramin'ny 2,5 metatra isina ny rano avy any Atsinanana. Ho amorontsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo dia hanorana matevina amin'ny fiandohan'ny fepitaona eny Mendalana izany manomboka ny atoandro. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ionja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro tombanana mbola hanorana amin'ny fiandohan'ny fepitaona. Ho avy avaratra andrivotra ka 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adim-panonjana anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ionja 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia mety hisy orana tandrifin-drahona vitsy indraindray. Iovaova ny fitsokan-drivotra Kaosiva hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonona adim-panonjana ny ranomasina ary ny haavon'ionja 1,5 hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia hanoram-baratra. Ho avy Atsinanana andrivotra Kaosiva hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adim-panonja kosa ny ranomasina ary ny haavon'ionja 1,5 hatramin'ny 1 metatra.